Utukatrano soa anjakany vavaka utukatrano soa fafitino ravaka tsufirano leriray mba iray mandrakizay yaradi uduri ny hiova sanatry manantotrantitra ny fiarabana amin'ny takariva zay madiva amaranana izao herinandro fiaraha-mivavaka izao. Ny tompo no hitantsika rehetra. Manolotra izany arahaba izany mba hampirarian-tsoa satria natotosana zay efa andro vitsivitsy zay isika mianakavy. Loha hevitra manokana no dinintsika amin'ity androndroany ity ny fo miaino. Mialohan'ny andinintsika n'izany teny zany anefa ndao ndray hiaraka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Ny fo miaino Andriamanitra ny takinao aminay. Tsy ny sofinay ihany fa ny fonay ihany koa. Meteza ampitoetra izany amin'ny alalan'ny fananao masina ao anatinay. Ka avelao ny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao rehetra fa mba ianao no anitsy anay anamboatra anay amin'izao androany anarahanay ny famelabelarana izao. Apetraka aminao Jesosy zany vavaka izany ary tonononay sy angatana amin'ny anaranao ihany koa. Amen. Fo miaino. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 7. Zao ny fivaky ny teny vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tao Gibeona no nisehon'i Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo noho ny alina. Aroy Andriamanitra, angatao zay tianao omeko anao. Dia ho Solomona, komeo ampanomponao ary saina malady ho entiko mitsara ny olonao. Aizako manavaka ny sosiny ratsy, fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao. Iza no tsy maniry ny aheno an'Andriamanitra mametraka ireo fanontaniana ireo tahaka ny tamin'ny Solomona. Raha iza manokana, mba faniriko ary tena tiako ary defa manao fanandramana ny amin'izany ary matoky fa tahaka an'ireo mpaminany sy patriarika tany aloha zay tenena n'Andriamanitra mivantana mety tsy fanontaniana napetraka ohatrany an'i Solomona fa miteny amintsika rehetra Andriamanitra. Ka angatao amin'Andriamanitra ary faniriantsika ny mba ametran'Andriamanitra fanontaniana ihany koa androany manao hoe angatao ary zay tianao fa omeko anao. Zava-dehibe izany. Malaza hoenty Solomona, eny tokoa tsy nangataka harena izy fa fahendrena ny nangatahany ka mbola mazava kokoa ny lahatsoratra ny aingana fa fo mahay miaino sy foliana. Zay ny Solomona. Tsy mbaratelo ny fahendrena rehetra ny fahaizana miaino fa mifanohitra amin'izany indray dia ivony ny olan'ny olombelona rehetra ny tsy fahaizana ny mandre ny hafa. Olana angeza be io, tsy mahay miaino, tsy mahay mandre ny hafa isika. Fa dia fitahina ary tsy ambaratelo ny fahendrena nefa ny fahaizana miaino. Ka ny fiainonan'Andriamanitra, miaino an'Andriamanitra no lohahevitra sy zana-dohahevitra zay hodinintsika. Ao amin'ny Isaia 50 ka ny andininy 4. Isaia 50 ka ny andininy 4 dia milaza amintsika manao hoe Jehova Tompo nanome any lelan'ny nefa mahay. Mba aizako manao teny ampahatanjaka zay reraka. Ampandrenesiny isa-maraina. Eny, ampandrenesiny ny sofiko iaino tahaka ny nefa mahay. Ry havana malala. Ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra miteny. Ary miteny amiko, miteny aminao, miteny amintsika rehetra. Fa ndraindray, zasy ianao tsy mahay miaino. Hatramin'ny voalohany dia niteny Andriamanitra. Tsy misy mahatohitra azy anefa afa-tsy tsika olombelona. Satria tsika olombelona no nanjary tsy nahay ny aino an'Andriamanitra ka nahatonga ny fontsika ho lasa ampitahaina amin'ny vato. Mandre fa tsy mahay miaino. Mangataka amin'Andriamanitra isa-maraina ny mpaminany Isaia mba ho afaka hiaino. Isa-maraina dia atao fiainatsika
ny mangataka amin'Andriamanitra alohan'ny anombohana ny zavatra rehetra tahaka ny mpaminany Isaia eto tsy amin'ny fahavarivarianana nefa fa tahaka ny mpianatra mangetaeta ny hianatra amin'ny tompony. Ny zavatra tian'Andriamanitra apetraka amintsika ny vinavina sy ny fanirian'Andriamanitra dia ny hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra sy ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fomba voalohany tiavana zany dia izao hoe tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fiainona sy ny fandrenesana izay ao ambadiky ny teny, ny mahatsapa izay tsy no lazaina ary mahazona dia ny fangatahan'ny hafa azy. Ry havana malala, tsy mianina amin'ny fitenenana fotsiny fa miaino antsika koa Andriamanitra. Raha tsy niaino antsika Andriamanitra dia tsy nisy dikany ny vavantsika aminy, fa miaino izy dia rehefa avy eo miteny sy mamaly ny vavaka zay ataontsika. Miaino ny eo ankilany, tantara mampalahelo anankiray. I Abrahama tany amin'ny tany Kanana zay nisy azy. Maty ny vadiny, maty Sara. Nisy nanome fasana azy fa nangataka tany izy mba ho andevenana ny vadiny. Nangataka tamin'ireo Etity izy, nivory teo ny olona tao anatin'ny fahoriana dia nangataka dia i Efrona no nivantana ny fangatana mba homeo ao amin'ny tany zay misy anao. Dia tany tokony niresaka mahitsy i Efrona eto, ary eto no ilana n'le fahaizana miaino ny amin'ny zavatra rehetra. Ny teny Efrona eto manao hoe tompokilao aho, miaino aho. Tany tokony ho lafo sekely volafotsy 400, inona moa zany amintsika roalahy? Aleveno ny vadinao. Nikeny Abrahama ny tenin'ny Efrona, fa nolanjaino azy kosa ny vola zay efa voalaza ny teo anatrehan'ny taranaki eta, dia sekely volafotsy 400 lanin'ny mpivarotra. Ao amin'ny Genesis 7:20 ny misy an'izany tantara izany. Ny andininy fa 12 ka hatramin'ny 19. Maty Sara araka ny lazaintsika. Tsy nanana tany andevenana i Abrahama satria any amin'ny tany fivahinianana. Fa izao menatra n'ireo olona rehetra ny fanatrika taminy teo Efrona lazain'ny olona hoe tia vola, dia nalefa ny ankolaka le fitenenana manao hoe fa inona moa zay amin'ny fiarahantsika fa tany tokony ho lafo sekely volafotsy 400 ange io hoe. Fa i Abrahama nahay ny aino dia nomeny ny vola vidiny tany. Io tantara io zany dia tantara misarika ny fahalianatsika fa ilaina mihitsy ny fahaizana miaino eo amin'ny resaka rehetra zay ataon'ny olona. Aoka zany tsy anararoatra ka izy ary tsy nitakiko, fa dia mahay miaino. Misy zavatra zay tsy afaka nilazana azy, kanefa anjara atsika ny mila mifantoka tsara fotsiny mba ahafahantsika mijery ireo zavatra tianambara ao ambadiky le resaka zay ny fanaovana. Indraindray ne mahamenatra ny mitaraina, mahamenatra fa mampahery kosa zany hoe misy mahazo ny resaka zay ataontsika. Manahirana ary miteraka tahotra ao anatin'ny fiainatsika ary mampisaritaka atsika ny nanampiana ny amin'ny fihetsika zay ataontsika ka mitaky zavatra amin'ny resaka zay fanaovana. Kanefa ny fiainona sy ny fahaiza miaino zay ananan'le olona zay fampiresantsika miteraka fifaliana eo amin'ny fiainana. Za de mila mahatsapa ny toeran'ny ankilany, miaino zay zavatra tsy azo ny lazaina ary mamalina dia mbola tsy niteny azy izy. Eo amin'ny adiny mpivady indraindray misy teny, misy zavatra na fihetsika na ao anatin'ny resaka zay ataon'ny ankilany dia misy afatra manokana zay ampitainy. Mila mahay miaino isika rehetra. Miaino ny vadiko ary, zay ny lohahevitra manaraka. Mahavariana dia mifampiresaka betsaka ny mpivady kanefa matetika dia tsy mifampiaino. Ary satria tsy mifampiaino ny mpivady dia zay ny mahatonga mpivady mampiakapeo, mifampikasotanana, zay everiny fa zay ny ahatonga n'ilay ankilany hiaino ny zavatra zay ho lazainy. Ry havana malala, aoka tsy ho tonga ao anatin'izany isika rehetra, fa aoka
ahay mandre eo amin'ny zavatra rehetra zay atao. Mila manana fotoana iainona izaso ianao. Mila manana fotoana iainona mavitrika tsara isika ao an-trano ao. Zany fiainona mavitrika zany de mitaky ny fampiatona ny zavatra zay atao. Eo koa ny zava-dehibe. Fa matetika efa resaka matotra ny resaka zay fanaovana. Fa ny anankiray mametraka an'le resaka, ny anankiray manao zavatra ry amin'ny anina, mety milalao telefônina izy, mety manao zavatra hafa zay tsy tokony. Aoka mahay mifampiresaka tsara ao anatin'ny tokantrano. Anao vonina ny aino zay tianao ambara. Ary tsy mandre tsara isika rehefa ao an-damosina no itenenana. Fa aoka mba mifampijery tsara mba ahafahana mifampiresaka tsara. Miaino ny zanako. Raha ny aino ny vadiko teo de miaino ny zanako indray zao. Tia miresaka amin'ny ray aman-dreniny ny ankizy. Nefa tsy manam-potoana iainona azy ireo foana ny ray aman-dreniny na ahazona zay ao ambadiky ny teny tiany ampitaina. Zay ny problème ho antsika ray aman-dreny. Mba iainona ny zanaka ary. De aoka ato ny fiazakazana rehetra de maka fotoana hipetrana mihitsy eo akaiky ny zanatsika de maneho fa alianana aminy mba hanokafa ny fony amin'ny pahatokina. De tsy ho gaga intsonitsika rehefa mitantara ny tsy ambaratelony rehetra eo amintsika ny zanatsika satria afaka miaino azy isika. Indraindray tsika ny farany mandre ny toe-javatra mety ratsina manahirana eo amin'ny zanakitsika. Ataovy namana ny zanakitsika mihaino ny zanako aho. Miresaka amin'ny ankizy, atao fotoana io. Mitaraina ny ray aman-dreny indraindray fa tsy miaino azy ny zanany. Miresaka amin'ny ankizy. Tsika zany eto indray mifamadika le teo le zanaka no mila miaino an'le zanakitsika fa eto indraindray le zanaka mihitsy indray no tsy miaino. Mieritreritra izy ireo fa miteny mafy na mivazavaza no atonga azy ireo ankatò. Fitenenana mafy sy vazavazana zany. Treromina le zaza atao an'izao fa tsy raran'le ankizy zany. Tsy miaino izy. Fantany hoe ny fankatoavana ny fepetra ny fiaina lafatra. Ohatra anankiray ny Jesosy rehefa tonga any an-trano na eo akaikinao amin'ny baibolinao de jereo no amin'ny Hebreo 5, ny 9 sy ny 7 sy ny Hebreo 10 ka ny 9 ka hatramin'ny 7. Misy torohevitra 5 reto. Ahoana ny fomba atao mba hisy iaino ny fiainatsika? Voalohany, manaova ohatra. Io le efa niresahana foana tany aloha rehetra fa ny fijoroantsika vavolombelona ny sotoavina zay apetrakitsika eo anoloan'ny zanatsika, ny modely zay ataontsika hita ny zanatsika, iny mahery vaika kokoa no ny teny zay ataontsika. Ka aoka tsy hanao zavatra adaladala eo amason'ny ankizy. Miady mifampivazavaza mifampikasitanana teraka alahelo, ratrapo, ngidipo sy ny sisa sy ny sisa. Faharoa, atonga ny zanakitsika mba hiaino de manetry tena ary maka ny toeran'ny ankizy sady mijery azy ao anatin'ny masony rehefa miteny. Zay no mahatonga atsika rehefa miresaka amin'le ankizy kely. Le ankizy mitsangana eo anoloantsika de tsika hoe inona no ilainao? Ianao lava be ty ambony aty, inona no ilainao? Inona no tadiavinao? Fa ianao mihitsy no milefitra maka ny toerana mifanitsy amin'ny ahavin'ilay zaza arak'izay azo atao. De jereny eo amin'ny masony izy de mifampiresaka aminy de hitan'le ankizy hoe mihetry ianao mampitovy ny tenanao na de ambony azy ianao ho mitovy aminy, miaino anao izy ary tena hankatoanao. Ny fahatelo, manana foto-kevitra hijoroana ary miazona an'izany. Misy foto-kevitra zay apetrakitsika hijorontsika kanefa matetika tsika mivadibadika amin'le zavatra zay atao. Mety misy zavatra atao ao anatin'ny tokantrano miresaka an'le hoe fifampifehezana tany aloha de indraindray le fifampifehezana rehefa etsehan'ny fihetsehampotsika tokony ampiatra n'lay fifampifehezana le sazy zay tokony mifanitsy. Ajanoko aloha iny androany fa mandefitra kely aminao fa aza manao an'izay tsony amin'ny manaraka sy ny sisa. De hitan'le ankizy fa mivadibadika ianao de tsy miaino anao tsony izy, ataony amin'izay zay tiany atao de ozy indray ve rehefa aveo tsy izao indray ny zavatra ataony. Fahaefatra, tsy mianina mibaiko sy ny fanamariana fotsiny. Tsy mianina amin'izay
fa manokana fotoana mihitsy iresana zay atao hoe tsara sy zay mampalahelo eo amin'ny fitondrantenany. Manatona an'le ankizy mihitsy tsy manome baiko fotsiny ianao na miteny fotsiny hoe zao ny ataonao de zao de zao de zao, fa manatona azy a miresaka ny amin'ny fahatsarana sy ny amin'ny zavatra zay tokony tsy mety eo amin'ny fiainan'ilay zanatsika. Rehefa manatona azy tsika fantany arak'le tany aloha, tsy hoe mila mahafantatra fa tiana ny zanatsika, fa tena tsapany mihitsy fa tiantsika izy de miaino atsika reo zaza ireo. Fahadimy, farany, raha ohatra ianareo ka manisy sazy miaraka amin'ny baiko, ohatra raha tsy manao entomody le zanakitsika de tsy mahazo vidianana kilalao, de ampiaro zay lazainao zay. Fa tsy hoe ianao tsy navita entomody, ianao tsy navita anina, mety ho avy ny fotoana manokana tsy fantatro, de ozy ianao lasa le vavanao ny teny hoe tsy azo vidianana kilalao ianao mandritra ny 2 volana. Afaka ny 3 andro nefa nahazo kilalao le zanak'le olona teo akaiky teo. De izy ianao mampalahelo ana le zanako. Le zanak'le olona reo aza olona takan'izao ve mahavidy kilalao? Mba hividianako ihany koa ny zanako. De tsy iaino anao tsony le zanako ao aoriana. Fa rehefa nametraka sazy sy fitsipy fifehezany ianao a tazomatra amin'ny farany. Reo zavatra 5 reo no amaranana indray mifamelabelarana androany. Manaova ohatra ianao manetry tena maka ny toeran'ny ankizy sady mijery azy tsara ao anatin'ny masony a rehefa miteny, de manana foto-kevitra hijoroana ary miazona ny zany hatramin'ny farany. Tsy mianina mibaiko sy ny fanamarihana fotsiny, fa manokana fotoana mihitsy ifampiresahana ny amin'ny tsara sy ny mampalahelo eo amin'ny fitondrantenany. Raha ohatra ianao ny fahadimy ka manisy sazy miaraka mibaiko zay ataonao, de tanterao zany a, ary aza avotsitra mihitsy. Marina fa mety marary ianao kanefa de tazomy ho filamatra eo amin'ny fiainatsika. Tompo ane no hitantsika mba hananatsika fo mahay miaino ndray a amin'izao famelabelarana androany izao. Iara hivavakintsika tompoko. Ray masina ny an-danitro, midera mankalaza manome voninahitra anao izahay. Andriamanitra tianay ianao a ka miaino anay mandrakariva, kanefa tsy miaino ihany fa miresaka aminay fa ny mahagaga, de izay ny manidy fo, manana fo vato. Andriamanitra, omeo fanahy masina avy aminao izahay. Mba azahoanay ny fanahy avy aminao anefa, de ampianaro zay Andriamanitra, azoto andinika ny teninao fa izany ny ampitombo ny finoanay, ary ny finoanay de ny fanahy masina ne ampitoerina ao anatinay ny dikan'izany. Andriamanitra, mba ataovy fiainanay ny tia mianatra ny teninao sy ho sakaiza ny teninao rehetra. Ianao ne no hitany fiainanay. Ianao no ampahery anay ka mba afaka ifampiaino izahay ao anatin'ny tokantrano, ny mpivady a, ny mpianaka, ny samby ankizy a, ny maro isan-karazany ka hay famela heloka. Zany ny tianao ampianarina anay indray mandritra n'ity herinandro fiaraha-mivavaka ity. Tonononay ny vavaka ary angatanay nono ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tokantrano soa anjakany vavaka, tokantrano soa fafitino ravaka, tsofirano reriray mba iray mandraky izay, iarady odory ny hiova sanatry.